Fahameraba-tsika tsirairay avy indray amin'ity lahady fa 7 volana aogositra ty ary mino aho fa nahazo hery mandrakariva ianao miaraka amin'ny tompo ary ny faniriana indray amin'ity anio ity dia mba ho feno fifaliana sy tombo fanantenana mandrakariva isika izay manantena tsy kivy fa manana fanantenana any amin'ny Kristy fa ny zavatra rehetra dia manam-pahataperana ny fiafiana ny fangirifiriana ny alahelo rehetra fa Kristy kosa dia maharitra mandrakizay ary manatanteraka ny teny fikasaniny amintsika. Hiditra amin'ny fiambenana anio maraina isika mofinainantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe fiarovana mafy kanefa mialohan'izany dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izay satria enoky ny fitiavanao ny fiainanay ary matsiaro izay sambatra ary matsiaro tsy irery ihany koa fa eo anilanay mandrakariva ianao. Mitenena Tompo fa vonon-kiaino anao izahay anaran'i Jesosy, amen. Fiarovana mafy nalaina amin'ny Zakaria 7:1-12 sy ny 12 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aminao koa noho ny rano fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotra avy tao an-davaka tsy misy rano. Miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana fanantenana, anio no anambarako hoe hanonitra roheno anao aho. Amen. Ny fiangonana tsirairay avy dia tokony hiasa ho an'ireo very tao anatin'ny faritra misy azy sy izay any ivelany ihany koa. Ny membre dia natao mirapiratra toy ny vato velona ao amin'ny tempolon'Andriamanitra maneho ny taratry ny fahazavany lanitra. Tsy tokony ataotao foana izany asa izany na zara fa vita. Ny fahazahoana an'ireo fanahy izay eo an-dalam-pahaverezana dia mihoatra noho ny mivavaka ho an'ny mpimamo anankiray izay lazantsika hoe voavonjy rehefa avy mitomany sy miaiky ny fahalotoan'ny fanahiny izy. Averiny ombeny fa tsy maintsy tohizana ny ady. Aoka ny membre ny fiangonana tsirairay ahatsapa fahadidin'izy ireo manokana ny miasa ho an'ireo manodidina azy. Aoka ny tsirairay izay milaza ho mijoro eo ambany fanevan'i Kristy ahatsapa fa efa niditra tao anatin'ny fifandraisam-panekena tamin'Andriamanitra izy mba hanao ny asan'ny mpamonjy ary aoka tsy ho sasatry ny manao tsara ny asa izy ireo. Rehefa hijoro eny an-tsen'Andriamanitra amin'ny voavitra dia hamaly amin'ny fiantsoana ny anarany ireo fanahy sarobidy izay tonga eo no niezaka mahatoky sy maharitra izay natao azy mba ho resy lahatra keo amin'ilay fiarovana mafy izy. Arak'izany dia andray mivalosoa ireo izay niara-niasa tamin'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Ny riko fantatra dia ianao koa ao anatin'izany. Ireo mpitandrina avy amin'ny fiangonana mamim-bahoaka dia tsy hamela ny fahamarinana ho ren'olona avy amin'ny pilipitrany. Tarehy amin'ny fahavalo manko izy ireo hanoatra an'izany amin'ny fahasahiana sy fankahalana. Hevi-diso izay feno lainga amin'ny fironon'izy ireny ary miverina indray n'ilay toe-javatra ny ainan'i Kristy niaraka tamin'ireo mpanapaka jiosy. Miezaka mafy manko Satana hanakona ny tara-pahazavana tsirairay avy amin'Andriamanitra ho an'ny vahoakany ary miasa amin'ny alalan'ny mpitandrina ihany koa izy toy ny asany tamin'ny alalan'ny mpisorona sy ny mpanapaka tamin'ny andron'i Kristy. Moa ve ireo mahalala ny fahamarinana iandahany aminy ka hisakana sy anelingelina ary nanilika an'ireo izay miezaka miasa araka ny fomba voatentin'Andriamanitra eo amin'ny fampandrosoana ny asany ka hanangana ny faneva ny fahamarinana any amin'ny faritra izay anjakan'ny aizina. Fanontaniana apetraka izany amin'ity maraina ity. Ny riana dia ianao izay mahalala ny fahamarinana dia tena hijoro mahatoka hatramin'ny farany ary aoka ny fahamarinana hatrany no apetraka sy hatsangana ny amin'izay rehetra misy atsika. Aoka tsy ho amin'ny toriteny mampatory sy amin'ny zavatra tiana hoeno ihany fa aoka dia hijoro hatrany amin'ny fahamarinana soratra masina mba hahafahantsika manavao mandrakariva ny fiarahantsika amin'ny Kristy ary ihany koa mba tsy ho diso lalana isika
satria ny teny manao hoe tsy izay rehetra manao tompoko izy no andova ny fanjakana fa izay rehetra manao ny sitrapony raika izay any an-danitra. Amen. Ry any masina tsara indrindra ho mbola velompisaoranao zahay nomenao an'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izay mba ho ampianarinao ahay andefitra ny izaonay fa handray anao tokoa ka amelanao hiasa ao anatinay mba hanjakany fahamarinanao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hallelujah.